La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Taorian'ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy niroso tamin'ny fitsinjarana ny Covid organique sa isika ahafahana misoroka ny fipariahana ny valanaretina Covid-19. Tranga izay niteraka fa nihokevitra isan-karazany teo anivon'ny fiarahamonina sy tamin'ny tambazotra tserasera. Na izany aza mbola ao anatin'ny ady isika izao na tsy nahitana tranga vaovao aza tatoato ary nitombo ihany koa ny isa ny sitrany. Ny andindindin'izay ao anatin'ny matoan-dahatsoratra. Ankorana miisa 703 no nisitraka ny tosika fameno ao anatin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lycée teknika Alarby. Nanatrika ny fanomezana ny tosika fameno ho an'ny teto Antananarivo renivohitra androany ny filoham-pirenena mivady. Ny tosika fameno izay vola hanampiana ireo fianakaviana sahirana sy marefo ara-pivelomana. Ny lanja sorabavety nitokana ny mpiasan'ny orinasa Sovoanio ary nihita hatrany amin'ny fitakiana ny fanaisorany tale generaliny. Tranga izay nanaitra ny mponina tao sambava ny nahitana ny fitokonana tampoka nataony retim-piasa tao amin'ity orinasa Sovoanio ity. Tokatrano misy 770 ao anatin'ny sita Ankilimanara sy Ankilomitra Amboasary Atsimo no nisitraka ny fiahina ara-tsosialy sy ny fampiroboroboana ny vehivavy tamin'ny alalan'ny fatsiankonana. Nentanina ihany koa ny mponina any an-toerana anaraka ireo fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny coronavirus. Any ivelany, firenena maro no nisafidy hiara-iasa amin'ny sampandrara ny firenena mikambana misana ny fahasalamana, anafanganana ny famokarana ny vaksiny sy ny fanefitra iadina amin'ny coronavirus. Tsy ao anatin'ireo firenena ireo i Chine sy Etats-Unis. Ary ao vetrany ny andindininy mahakasika ireo. Miarapa tompoko lafinaritra, tompoko vavy, tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany hanomboantsika azy avy hatrany. Ataoriny ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy sy niroso tamin'ny fampahafantarana sy ny fitsinjarana ny Covid organique sa isika ahafahana misoroka ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Tranga izay niteraka hafany hokevitra isan-karazany teny anivon'ny fiarahamonina teo ihany koa teo anivon'ireo tambajotra ny serasera samy hafa. Na izany aza mbola ao anatin'ny ady isika amin'izao fotoana izao na tsy nisy firy aza ny tranga tatoato ary mitombo ihany koa ny isan'ireo sitrana tamin'izany. Ary ao avy hatrany ny matoan-dahatsoratra. Taorian'ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny Covid organique sisy lany ny fanehokevitra, famoahana fanambarana, fanontaniana mila valiny, ayama ny lona ny atsy na ny aroa. Nisy ihany koa ny tsikera mahery vaika, fanoherana be fahatany na fankalana tsotro izao izay nipotra teny anivon'ny fiarahamonina sy tanatany tambazotra tserasera isan-karazany. Niroso tamin'ny fampahafantarana sy ny fitsinjarana izay ahafahana misoroka ny fiparihan'ny valanaretina. Tsy nijanona hatreo, nitombo ary nihamafy ihany koa ny fanehokevitra samihafa. Ny tsy tokony adino dia ny hoe samy manana ny maha-izy azy ny olona tsiraray ary samy manana ny fandraisany ny vatany ny tsiraray avy. Efa natomboka ny fizarana fahobe ny CVO ary nomena safidy malalaka ny isam-batan'olona. Izany hoe tsy niterena na isotro na tsia. Tambava izay efa nanaovany imra fikarohana 80 taona lasa izay, ark'izany anjarany tsiraray no manapa-kevitra. Ekena ary tsy azo lavina fa ilaina ny fanomezana fanazavana bebe kokoa mahakasika izany. Mbola maro ihany koa ny fanontaniana mipetraka amin'ny fomba fihinanana izany isaky ny sokajin'olona sy ny sokajin-taona. Ary efa niroso tamin'izany sy mbola manohy izany ireo tompon'andraikitra voakasika ny fitsinjarana izany eny anivon'ny fiarahamonina isaky ny faritra tsiraray avy. Tsy tokony ho adinoina fa natao iova sy ivoatra ny zava-drehetra. Mila aroso ny ady atao amin'ny valanaretina coronavirus na sarotra aza. Mbola ao anatin'ny ady isika izao, na tsy dia nisy firy aza ny tranga vaovao tatoato ary nitombo ihany koa ny isan'ireo sitrana. Tsy midika izany fa mijanona hatreo ny ady sy ny fanarahana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Miainga amin'ny tsotra indrindra toy ny fanasana tanana matetika amin'ny savony, ny fampiasana cache-bouche izay efa voalaza fa iroso amin'ny fanasaziana ny mpitondra ho an'ireo izay mivoaka ny trano ka tsy ahitana sy mametaka izany eny an-dalambe. Tsy tokony ho adinoina ihany koa fa mbola hamoizana ain'olona maro ity valanaretina ity any amin'ireo firenena vahiny toa ny Frantsa, Etats-Unis sy ny maro hafa. Midika izany fa tsy mbola afaka misioka isika raha tsy tafavoaky ny ala. Tsy afaka milaza fa voafeny valanaretina na eo aza ny fisian'ny Covid organique sy ny maro hafa.
Ny fanohizana hatrany ezaka efa nataony tsirairay ifehezana ny fipariany no tohizana sy atsaraina hatrany na eo aza ny fahasahiranana vokatry ny fiboana izay miteraka fahatapahany fidiram-bolany isan-tokantrano. Aleo misoroka toy izay mitsabo ny fahasalamana no voalon-karena. Izay ny mahakasika ny matoan-dahatsoratra fa ankohonana misy 703 no isitraka ny tosika fameno amin'ny boriboritany fahadimy eto Antananarivo izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lycée teknika Laroby. Nanatrika ny fanomezana ny tosika fameno ho an'ny teto Antananarivo renivohitra androany ny filoham-pirenena sy ny vadiny. Tosika fameno izay vola anampiana ireo fianakaviana sahirana sy marefo ara-pivelomana. I Henri Florien mitondra ny fanadihadiana. No tanterahana androany tetsy amin'ny lycée teknika Laroby ny fanomboana ny fizarana ny vola fanampiana tosika fameno toana ara-tsosialy avy amin'ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena entina anampiana ireo tokantrano tena sahirana sy marefo ao anatin'izao fiboana izao. Nitarika ny fizarana ny fanampiana ny filoham-pirenena Rajoelina Landry Mivady niaraka tamin'ny solon-tena ny fidy sy ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitohaina. Vola irehetsy ariary isa-tokantrano no zarena tamin'izany amin'ny alalan'ny tosika fameno ka raisina amin'ny alalan'ny poste-tramonue tahaka ilay nataon'ny filoha tany fandeharan-tsoa ny talata lasa teo. Nitondra fanentanana sy ny zarena Covid organique ihany koa ireo vahoaka tonga tany an-toerana tamin'ity androany ity. Ianareo reo zany no fianakaviana voalohany voafatina mba hoentina hifampitsinjovana amin'izao sedra lalovan'ny firenenandreo. Zay hoe nareo zany dia mahazo amin'ilay hoe tosika fameno. Fanomboana ihany izy io satria fantatra fa fianakaviana mihina an'izany fanampiana izany nareo voafatina araka izany zay ny amezana anareo an'izao fanampiana izao. Manaraka izany dia ny antsika moa eto dia miady amin'ity valanaretina ity izao tontolo izao. Tsika dia izao nan'Andriamanitra lehibe fa isika teto Madagasikara no mahita sy mahita hoe inona ny tambavy ahafahana miaro tena antsika mba tsy voany izany valanaretina izany, izany tsipon-karetina izany. Dia zay koa no mahatonga anay eto androany satria nareo rehetrarehetra reo zany dia isaky ny tokantrano aloha, tokantrano rehetra dia ho zaraina n'ilay tambavy avokoa. Zao tsika miteny zao maro ny firenena zay miantso atsika eto Madagasikara, miantso hatramin'ny alina fafomady isan'andro hoe andefa avion zay, andefa fiaramanidina zay fa mba omeo an'io tambavy io. Dia ozy izy za hoe ny vahoaka malagasy aloha ny omeny, tsy maintsy mahazo daholo ny vahoaka malagasy zay vao miverany maro na tsy mara. Ho an'ny teto Antananarivo androany, fokotany misy 5 ahitana ny fokotany Laroby ambony loha, Ivandry, Soavimasanto, Morarano sy Ambody Voanjo ao anatin'ny boriboritany fahadimy no nisitraka ny fanampiana amin'izao fiandohany izao. Karapanondrona karapokotany no entina haka ny vola ka raisina eo ny vola fanampiana. Fepetra maromaro no nanatanterana eny Masontsivana raha ny nambarana teo anivon'ny fidy ho an'ireto olona nahazo ny fanampiana tosika fameno ireto. Ny dikan'ilay marefo zany maromaro no mahatonga ny olona marefo, ny tokantrano marefo zany. Misy ny tokantrano zay tapaka asa vokatry ny fiboana, dia tsy misy fidiram-bola dia marefo izy zay vokatry ny fiboana. Misy koa zany ao anatin'ny tokantrano misy olona hoe kilemaina, misy ny olona be antitra, dia reny dia natao amin'izay zany ny fanadihadiana ny soratra anarana ny fanentanana hoe zay mahatsiaro ny tena no marefo dia tongava amin'ny soratra anarana amin'ilay fandarana asa-fanjakana tosika fameno. Tsisy tanan'olona mikasika mihitsy, mikasika an'ilay namoahana ny lisitra fa ny zavatra voasoratra teo amin'ny fisoratana anarana niditra anaty masinina dia nivoaka ny lisitra, dia i lisitra navoakana io. Zay zany le izy. Ka ny teny hoe zao le critère tsy afaka tena tonga dia tena hoe rehefa olon'ohatry zao na olon'ohatry zao fa fitambarana critère maromaro no ahafahana maritana ny olona sy kazon'olona marefo. Misa 703 araka izany ireo nisitraka ny fanampiana ho an'ity androany ity. Azo ny anjarany ihany koa ireo fianakaviana tena sahirana sy marefo ao Tomasina.
Tokantrano misy 7,7 alina sy rehetsy araka izany no isitraka ity tosika famiano ity ao anatin'ny faritra telo: Antananarivo, Toamasina ary Fianarantsoa. Ny tomboray nisan'ireo nahitana ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara. Niakatra 12 kosa ireo nandresy ny valanaretina. Ireo no fampitam-baovao avy eny anivon'ny toeram-pibaikona momba ny Covid-19 eny Ivato tamin'ny ray ora sasany tolakandro. Tinara tsy mandresy. Raha nitovy ny taremarika ho anisan'ireo sitrana sy ireo marary ny coronavirus, mbola manohy manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly omaly ny ampiray indray ireo olona mitondra ny tsimok'aretina Covid-19 androany ary nitomby iray ihany koa ireo sitrana soamatsara. Midika izany fa 720 ny isan'ny trangana coronavirus eto Madagasikara ary 20 ny isan'ireo nandresy ny valanaretina araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ifitoeram-pibaikona momba ny Covid-19 Ivato androany tamin'ny iray ora sasany tolakandro. No mariny ny mpitondra teny ity ifitoerany ity fa lela 5-30 taona ity marary ny coronavirus vaovao ity ary any Toamasina izy no manaraka ny fitsaboana ankehitriny. Raha nisy ny trangatsoina hoe forme grave omaly, tsy nisy intsony izany ho an'ny androany, tsy mbola misy ihany koa ny maty hatreto. Raha ny fitambaran'ny fitiliana nataon'ny Institut Pasteur zany fakomaly sy omaly hatramin'ny anio amin'ny 12 dia 220. Tao anatin'izany fitiliana omaly ka hatramin'ny anio ataondro tamin'ny 12 dia nahitana olona ray vaovao mitondra ny tsimok'aretina coronavirus. Zany hoe 720 zany ireo olona izay voatily mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara amin'ity andro anio ity. Ny sitrana dia nisy anankiray ihany koa. Zany hoe 20 zany no fitambaran'ireo olona efa sitran'ity valanaretina coronavirus ity ary 20 no isan'ireo olona izay mbola manaraka fitsaboana ankehitriny. Ny forme grave na le hoe tranga inona ny momba azy dia tsy misy raha ny amin'ity andro anio ity zany hatramin'izay nitenenana omaly moa zany Tafiditra ao anatin'ny sokajin'ny olona marefo ary tokony hitandrina ny olona mihoatra ny 70 taona, ny olona misy aretina mitaiza, ireo olona voan'ny homamiadana ary ireo maharary ny VIH/SIDA na tuberculose. Raha sanatria voan'ny coronavirus, ireo sokajin'ny olona marefo ireo dia mety ahina ny ainy raha ny fanazavana. Ho fiadina amin'izay valanaretina coronavirus izay hanafatra ny Covid organique avy eto Madagasikara ny firenena Senegalais, firenena Afrikana maro hafa ihany koa no nidera ny ezaka vitan'ny Madagasikara amin'ny ady atao amin'ity valanaretina ity. Io no nasaina. Niaraba ny Madagasikara tamin'ny fitadiavam-baolana iadina amin'ny valanaretina coronavirus ny filoha afrikanina maro. Isany amin'izany ny filoha Senegalais Macky Sall izay naneho hevitra tao amin'ny tambazotra serasera Twitter, ny araba sy ny saotra ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fizarana traikefa sy ny fomba fiady manoloana ny Covid-19. Fa ihany koa niezaka fikarohana vahaolana nataon'ny Madagasikara amin'ity valanaretina ity izay hoarahan'ny Senegal raha nambara ny filoha Macky Sall hatrany tao amin'ny tambazotra serasera Twitter. Fantatra ihany koa izao fa anafatra ny Covid organique avy aty Madagasikara i Senegal taorian'ny tafa ny fanaovan'ny filoha Macky Sall sy ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny visioconférence izay romafisy ny filoham-pirenena malagasy ihany koa tamin'ny tambazotra serasera Twitter. Ankoatran'ny Senegal, ny araban'ny Madagasikara ihany koa ny filohan'ny Republika Demokratika ny Congo Félix Tshisekedi izay niresaka tamin'ny visioconférence tamin'ny filoha malagasy. Eo anilan'ireo rahalahy afrikana ny malagasy hiara-handresy ny coronavirus amin'ny alalan'ireo zava-maniry eo aminy raha ny faneho-kevitra hatrany. Vokatry ny fisinina izay coronavirus izay vokatry ny fihiboana ihany koa ny lanja sora-baventy ny tokona ny piasan'ny orinasa soa voanio ary ny hitatra hatramin'ny fitakina ny fanesorana ny tale general ny orinasa izany. Tranga izay nanaitra ny mponina tao Sambava nahitana ny fitokonana nataon'ireto piasan'ny orinasa ny soa voanio ireto. Fanadidina. Tagale mijaly zay vahoaka madinika manevra zakay mivolagna zay. Tegna le mijaly tsy mahazo vola ty hina. Mangavandre mpitondra ijery zay amin'ity amin'ny Sovany ity fa ho faty société Sovany ity raha sandre mijery zay. Marary zahay ato. Ary raha mampalahelo zahay koa rehefa misy olon-tegna avy tanina
Antananarivo mandeha Sambava eto mandeha amin'ny Soavanio tsara mba miatriky zahay madinika zare maventy fô miatriky aka zahay mba tia koragna aminjare maventy fô mbo misy raha mety hevitry ambaranay madinika. Araka izany nilanja sora-baventy ireto mpiasa ao amin'ny orinasa Soavanio Sambava ireto. Tsy voaja ny zony mpiasa raha ny fanazavana izy ireo manoloana ny fanapahan-kevitra no raisin'ny mpitantana ny orinasa. Io zegny antony mampitokony zahay eto mazava be aminay le fepetra mahakasika coronavirus ary tegna vognagna Jesu zahay. Fa kanefany mafy ny mosary zay mahazo zahay mpiasa madiniky atao amin'ny orinasa misy anay zegny. Nisy décision navoakany direction de semaine passée ngamba zay nampijanogno zahay natao chômage tsy mandray vola afa-tsy tapakarama araka ny koragnany tamin'ny fotoagnan'io. Nefa tonga io fotoagna io le 21 namoaka note ndraiky koa fa hoe miasa hely fô de mbola mivoaka chômage koa. Nefa fa sairagna magnano ny ataony. Ne le vola amianjero zay koa ohatrany fahitanay calcul la zay tsy mahay mikonty ohatrany mbola tsy aminazy koa. Ka mahatsapa zahay fa hiaran-tsindry azo legny amin'ity société ty ary tsy afaka maneho hevitry fa hevitrin'olo vitsivitsy zegny nitondrasana société. Raha ny fanadihadiana natao, mpiasa misa 7,700 ny tapahana karama hatrany amin'ny 5,100 ary mpiasa misa 8,20 tsy nandray afatsy ny 5,700 ny karama ary 2 no 9,100. Misy mpiasa amin'ny totaly 2,900 hafa tsy voakitika amin'ny fitokonana no izy ireo mandray karama feno 100,100. Eo agnatin'izay zany lo mahatonga ireto mpiasa marobe ireto zany zay silogno marary satria tapaka karama zay zany noho le décision navokany mpitarika anay. Eo agnatin'izay zany maro aminay ihany koa zany no anagnany banky trosha. Nefa nisy fandrarahagna mo natao hoe mandritra ny fotoagna ny fampijanogna amin'le chômage zany de ahato le fanapahagna le prêt. Nefa ny zavatra misy rehefa nandeha tany zany zahay zany zahagna zany mbola tapaka ihany zany le raha. Ka mitaky mihitsy zany zahay zany araka le soratra amin'ny banderole io zany mba tonga ty orinasa ty zany iarondoha. Raha ny fanazavana avy amin'ny tale generalin'ny orinasa manoloana ity fitokonana ity, ao anatin'ny velaran-tany 5,000 hektara izay misy ny orinasa, ny 4,707 hektara amin'io no avaozina avokoa ny voanio ao aminy. Mitady hatramin'ny 4 taona, zay vao manome vokatra ny voanio. Ny soavoanio raha ny fanazavana hatrany dia mandoka karama manodidina ny 3,900 tapitrisa ariary isam-bolana, kanefa ny vokatra tsy misy. Ankoatr'izay, mandalo fotoan-tsarotra ny firenena no niady atao amin'ny coronavirus ka tsy misy mpanjifa intsony tonga aty amintsika. Antony nandraisana fanapahan-kevitra ka ny hena ho 12 andro fotsiny no iasana ao anatin'ny 2 volana. Araka io fanapahan-kevitra io, ny hena teo amin'ny 5,100 tapitrisa ariary sisa no karama naloa tamin'ny faran'ny volana teo. Raha ny fanazavana hatrany, tsy misy vola intsony ho an'ny orinasa ny amin'ny banky afa-tsy ny karama 2 volana. Ny tale generalin'ny orinasa Soavanio izay ny safidy tsy ho raisipeo sy alaina sary fa miandry ny alatsinainy ho avy izao, fotoana iaonan'ny mpiasa amin'ny inspecteur de travail. Fataoriany ny fanaterana taratasy fampatsahivana ho an'ny mpitondra fanjakana manome fotoana hatramin'ny talata ho avy izao kosa ny mpiasan'ny Kroma ao Breville sy ny eto Antananarivo renivohitra. Fitakina ny karaman'izy ireo no antony izay fampatsahivana izay raha ny fanazavana. Na eo aza ny ady atrehany rehetra amin'izao fisian'ny coronavirus izao, nandefa taratasy fampatsahivana tany amin'ny mpitondra fanjakana ny mpiasan'ny Kroma eto Antananarivo renivohitra sy ny any Breville. Mitaky hatrany ny fandraisana andraikitra amin'ny fandoavana ny karamana izy ireo, izay mbola tsy voaray hatramin'izao. Raha ny fanazavana ho anatin'ity taratasy ity, mbola tsy voalohany ampaha-karama ny volana Desambra, tsy voaloha ihany koa ny volana Janoary, Febroary sy Martsa, ary efa ho tonga ity ny fandraisana ny volana Aprily. Araka izany raha io fampatsahivana io hatrany, tafalatsaka anaty fasahiranana lalina ny mpiasan'ny Kroma, indrindra amin'izao ady atao amin'ny coronavirus izao. Mangataka fandraisana ny tanana sy ny fitadiavana vahaolana avy amin'ny mpitondra izy ireo. Ireo mpiasan'ny Kroma izay nilaza fa manome fotoana hatramin'ny talata ho avy izao. Raha tsy hivina, efa maro ny fiaonana natao teo amin'ny ministera tompon'andraikitra sy ireo solon-tenan'ny mpiasan'ny Kroma hitadiavana vahaolana manoloana ireo karama-ambolana maro tsy voalo ireo. Ny 17 ny volana Martsa lasa teo, nilaza ny tale generalin'ny orinasa fa manao izay fomba rehetra hitadiavana vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy
ahafahan'ireo mpiasa mandray ny karama ny ara-dalàna. Tsy hijanona hatreo raha ny fanazavana hatrany, dia nihena ihany koa ny fanarenana ny orinasa manoloana ny trosa sy ny faty antoka. Ny trosan'ny orinasa izay mahatratra any amin'ny 100 lavitry ariary ary manodidina ny 730 lavitry ariary ny faty antoka. Niompana tamin'ny toe-karenina malagasy ireo vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus, ny ady hevitra sy ny fanakalozana tao anatin'ny fandarana Ankitsimpo teto amin'ny Kolo TV omaly izay isy famerenana ny talata ho avy izao. Samy aiky ireo vahiny nasaina fa fotoana izao ahafahana mametraka paikady vaovao anarenana ny toe-karena eto Madagasikara. Raha ohatra ny ampahany amin'izany. Andriamatoa Serge Zafimahova, mpandalina raharaham-pirenena sy Andriamatoa Andriam-Penora Miliarson mpahay toe-karena no nivahiny tao anatin'ny fandarana Ankitsimpo teto amin'ny Kolo TV. Na ny andaniny na ny ankilany, na eo aza ny hevitra sy ny fomba fijery tsy mitovy, samy nanamafy fa fotoana izao ahafara manomana ny fanarenana ny Madagasikara eo amin'ny lafiny toe-karena vokatry ny fisian'ilay valanaretina coronavirus. Fotoana izao eritreretana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Le krizy ara-pahasalamana hitondra krizy sosialy sy krizy resaka toe-karena. Zay le fipetrany. Dia izay rehetrarehetra izay zany tsy maintsy miaraka voafe ny foezaka sy ny atrare amin'ny lavitrezaka ary ao anatin'le etape samihafa zany misy zany amin'izao fotoana izao fandalinana tokony atao ary tokony samy mahavita an'izay asan'izay ny daholobe. Ankoatr'izay, tokony homena lanja ireo orinasa malagasy mialohan'ny hitodiana any ivelany. Manana fahafahana amin'izany isika ary afaka mametraka rafitra vaovao ahafahana mamoronasa ho an'ny tanora. Ireo orinasa textile malagasy ireo tsy afaka hamokatra ireo akanjo kit scolaire izay ho an'ny mpianatra ireo. Izay fanjakana ny hividy azy hanafatra azy any ivelany indray rehefa avy eo. Tsy azo ahodina amin'izany hoe textile malagasy amin'izao fotoana izao. Zavatra aingana anatin'ny fotoana fihoatra zany. Misy fasaka eny fa nany amokatra ny masika sy ny kasibosaka nanahirana ny entreprise France, zay le orinasa vaventy. Ny eritreretina hoe atsangana be dia be eto ampandrosa Madagasikara voaporofo ankehitriny fa tsy ireny mihitsy no mahalavitra Madagasikara amin'ny fotoana sarotra. Fa ireo orinasa madinika sy salatsalany be dia be ireo. Ary zay rangeny tena firafitry ny toe-karena eran-tany e. Orinasa lehibe anankiray isa-paritra dia orinasa madinika 20% mamelona tsy mihodina miaraka amin'izay. Dia izay no mahavelona ny toe-karena. Isan'ny tondrana fanazavana ihany koa ankoatry ny orinasa ny fahafahana mamokatra eto amintsika. Ny vary ohatra raha ny fanazavana tsy tokony hanafatra intsony fa ireo vokatry ny tantsaha amin'izao fotoana ny fiotazana izao no alaina sy vidian'ny fanjakana ka atao fanampiana ho an'ireo marefo sy sahirana. Ny talata ho avy izao no famerenana ny fandarana Ankitsimpo eto amin'ny Kolo TV hatrany, na ihany koa afaka mijery ao amin'ny tv.kolo.mg sy ny pejy Facebook ny Kolo. Lafim-baovao hafa ny amin'ny faritra tokantrano misy 790 sy 300 ao anatin'ny site Ankilimanara ao Amboasary Atsimo no nisitraka ny fihahina ara-tsosialy sy ny fampiroboroboana ny vehivavy tamin'ny alalan'ny vatsinankonana. Ny tanana ihany koa dia ponina any an-toerana anaraka ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ahafahana miady amin'ny fiparitahan'ny coronavirus. Fanadidina. Mbola mitoy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny ponina sy ny fihahina ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy sy ny FID eto amin'ny faritra Anosy sy Androy eo amin'ny fanatanterahana ny fizarana ny vatsinankonana sy ny tosika vonjaina na ao anatiny amiana ara-pahasalamana izay isika eto Madagasikara noho ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Ny alarobia faraka 20 ny volana aprily lasa teo, tokantrano misy 790 sy 300 ao anatin'ny site ny Ankilimanara sy Ankilimitra, commune Sampona, distrika Amboasary Atsimo no nahazo tombontsoa tamin'izany. Ny fandaovana vola dia mitoy ihany aty ary misy ny karazany anankiroa moa zany misy ny vola izay araky ny taoriana fandalovana filoham-pirenena dia misy ny tosika zany anampiana an'ireo vahoaka tena sahirana izay mahazo zany 7 ariary isam-bolana. Dia misy ihany koa nefa an'ireo vahoaka efa tao anatin'ny tosika fiavota ihany dia mitoy ihany koa ny fanampiana irariana dia tsy salama tsara zany dia tsy tonga ty ny aretina fa fiarovan-tena no atao maro. Tsy nijanona teo amin'ny fizarana vola no ararotin'ny ekipan'ny FID ihany koa ny fampiofanana ireo mpisitraka amin'ireo fepetra rehetra tsy maintsy arahana isorohana ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19. Ka izahay fa mahare amin'ny radio zany ty arety mandoza toy ny coronavirus. Nefa zahay koa amizao dia faly ka fa tonga eto
mpiasa fidireto mivahiny maay eto de hajay ay zany hoe magnentagny ereo miala ray mentatse vahizay mifampiresaky manasa tagna amy savony ary tena fa managny toerana fanasantagna zahay mizao isorohagny aretigny io tsy vita izay fa tsy misokisokitsy maso tsy na mikohaka tampena ty vava atao izao zao tatao azy nafa mikohaka raha tsy ivina na azo fazondalana manokana ity famorina olona ity ho fiahina ireo tokantrano marefo manerana ny distrika Namboasary, Ambovombe, Tsiombe, Bekily ary Belo Androy. Izay ny tany atsimony nosy fa manoloana ny ady hevitra nateraky ny fampiasana ny Covid Organics namoaka fanambarana ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena omaly teboka dimy no nasiana resaka tamin'izany fanambarana izany isan'izany ny tsy fanekena ny fampiasana serasera politika manodidina ity Covid Organics ity Nelara Naifson. Raha nambaran'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena tsy voahaja ny andiny fahavalo amin'ny lalam-panorenana malagasy izay milaza fa voarara indrindra ny manery olona iray anaovana andrana ara-pitsaboana na ara-tsiansy raha tsy nahazo ny fanekeny malalaka. Izay no antony iray nahatonga azy ireo namoaka fanambarana omaly. Sy tokony terena zany ny hoe tonga dia any amin'ny mpianatra ary indrindra tonga dia tsy maintsy misotra le izy zany mpianatra zay vao ndray ary tena loza indrindra dia rehefa tena natao tokoa le izy dia ny sasany sekoly sasany zany nandeha ny zay mpianatra tsy nety sotra le izy miditra ihany rehefa manao arivavy ary tavy izy nanasa tanany izy elanelana ray metatra fa nisy kosa ny sekoly zay nandeha fanody somatsara mihitsy ny ireo mpianatra tsy nanaiky zany. Eo zany no na tena natonga anay nanao an'le izy. Ankoatran'izay nisy koa zany ny voalaza tao anatin'ny fanambarana koa le code de la santé izay misy teboka maromaro zany tokony arahana move nanaraka zay ara-dalàna. Tsy manakana ny fampiasana ny Covid Organics ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena fa entanina hatrany ireo tompon'andraiky mpanjakana hanaja ireo lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Tsy tokony atao fitaovan-tserasera politika ihany koa hoy izy ireo ity Covid Organics ity. Mizotra makany amin'ny resaka politika izy dia ino le hoe aza saroina nareo mpanao politika ny sehatra tokony amin'ny mpitsabo sy ny ara-pahasalamana. Satria lasa efa tenenina io manombiembeny zany hatramin'ny heritora hoe efa manomboka tsy matokony mpanao politika tsony ny akabaroan'ny malagasy ka mbola asiana asosoana an'izay koa nefa ny zavatra resaka fahasalamana izy ary zava-dehibe mihitsy ka tokony tsy ampidirina izay mba aompy kokoa ny fifampiresahan'ny mara-pahaizana mpitsabo amin'ny olona rehetra. Manentana ny olom-pirenena ihany koa izy ireo mba hanaja ireo fepetra fitandrona manoloana ny Covid-19 toy ny fioboana, ny fampiasana arotavo, ny fanajana ny elanelana ray metatra farafahakeliny ary indrindra aoka samy anasa tanana matetika amin'ny savony ny olona rehetra. No tanterana tamin'ity androany ity ny fametrahana vato fototra ho fanavaozana ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Miarinarivo. Ny governoran'ny faritra sy ireo olom-boafidy no iaraitsalahy amin'ny fanatanterahana ny asa Iona Saina sy Andrina Tenaina. Lalana mirefy roa faingo 520 kilometatra no asipana-vaozana ao an-drenivohitra Miarinarivo. Mitety bidy 100 ariary ny fanamboarana. Ny governoran'ny faritra Itasy sy ireo olom-boafidy androany no nametraka ny vato fototra. Amin'ny alalan'ny filoha Andry Rajoelina filoham-pirenena mametraka izao vato voalohany amin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena eto Miarinarivo. Dia raha tsika malala fa Miarinarivo ny renivohitry ny faritra ka tokony mba hanana ny toerana marenivohitry ny
faritra azy zany ny fotodrafitrasa rehetra atao ato. Tsy janony eto Mianarivo eto ihany koa nefa ny asa fampandrosoana raha ny resaka lalana ho ataontsika fa ho avy eo zany amin'ny herinandro iny ndraiky koa no ataontsika ny fametrahana ny vato fanombohan'ny asa amin'ny lalana miala Mianarivo tonga Malazary makany ambony asa. Atao tara sy pavia ireo lalana raha nambaran'ny teknisianina ary aritra 3 volana ny fanamboarana. Ny asa ho atao dia misy ny construction ana sy réhabilitation an'ireo évacuation ana rano mba hialana amin'le fiandronan'ny rano zany eny ambonin'le lalana. Dia misy koa ny construction ana pavage izay ity efa nijerentsika ity na ny pavé zany dia ao anatiny ny fanaovana ny bitume. Ny lalana zany ny fitambarany 2,85 km fa ny ao io 2,85 km io no mijarazara, mitsinjara hoe misy partie pavé dia misy partie en bitume. Ilaina ny fifanomezan-tanana amin'ireo tompon'andraikitra eny fotony ahafahana mamita ny asa araka ny fiam-potoana napetraka raha ny fanazavana. Eo ihany koa ireo vahoaka izay misitraka mivantana ny fotodrafitrasa tokony ho sarotiny amin'ny fananana iombonana. Izay mahakasika an'iny famelohany anohizantsika ny fampalalam-baovao andeha isento amin'ny reto dokavarotra ireto isika aorian'izay dia iresaka ny fizarana arovava sy ny fanentanana teny anivon'ny fiarahamonina, eo ihany koa ny maresaka avy any ivelany. Ndavary. Telma mora hoanina, misy antso, misy SMS, misy internet mandritra ny tontolo andro, arivo ariary fotsiny Vaovao, mividiana mora hoanina dia mahazo bonus mora night tsindrio ny dièse 322 étoile 21 dièse. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus, raha mahatsapa mafana hoditra, mikohaka ary matsiaro sempotra, manatona aingana mpitsabo na miantso mivantana ny larana maitso 913 alaviranao ny coronavirus arao ny fepetra. Cool TV FM miaraka aminao. La terre riche, l'herbe fraîche, beaucoup d'attention pour nos troupeaux et le savoir-faire malagasy. C'est tout ce dont Socolé a besoin pour vous offrir le meilleur. Toujours fait avec le vrai et bon les frais d'un tirabé. Socolé, le goût du vrai. Ny toy androany ny fizarana takombava sy tambavy Covid organique ho an'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy izay notanterahana teny amin'ny fokotany Akady Fotsy commune Antananarivo renivohitra voaja ny fepetra rehetra isoroana ny fiparitahan'ny valanaretina nandritra ny fizarana. Io no nasaina. Mitohatra ny fizarana takombava sy tambavy organiques. Androany teny amin'ny fokotany Akady Fotsy Antany Fotsy no toerana nizarana teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy izany. Raha ny zavanisy voaja ireo fepetra napetraka tsy pariany valanaretina coronavirus toy ny elanelana 2 metatra nandritra ny filaharana, ny fampiasana ny gel désinfectant mialohan'ny akana ny takombava sy ny tambavy CVO, eo ihany koa ny fanaovan'ireo mpizara fony tanana na gant. Eto Akady Fotsy Antany Fotsy zany tsika amin'izao fotoana zany nizarana an'le tambavy CVO zany. Nataony teto amin'ny fokotany moa androany zany dia nampamela lakolosy aloha zay marena fanentanana olona andray an'izay tambavy zany. Dia fomba nanaovana azy zany androany araka ny hitanareo izao milahatra zany ny olona dia manasa tany ohatra mazatra ajaina tsara ny 2 metatra mitondra carnet ihany moa zany izay mahazo any zany dia mizara akazo-dozy koa zay ho an'ny olona izay mbola tsy manana mihitsy zany teto an-tanàna sy ny manodidina rehetra. Miaraka amin'io moa zany amin'le fizarana an'ity tambavy ity zany androany dia ny ministère ny aménagement du territoire sy ny travaux publics ato. Zay zany teto Akady Fotsy androany to.
Nandritra ny fanomezana ny tambavy CVO, nisy ihany koa ny fampianarana ny fomba fikarakarana sy ny fisotro azy. Laha tokana ny aina hoy ireo sendra ny mpanao gazety ka tsy maintsy hitandrovana. Laha teto vavinkandraha dia mba hiaro tena amin'ilay fiarovana amin'ity Covid-19 ity, Covid-19. Ka le toetrandro koa fa mivaova dia aleo miaro tena aloha. Mampandrisika anahy dia mba hiarovana an'ilay aretina. Mampandrisika anahy mba hiarovana an'ilay aretina zany mba tsy ho azony. Ilaina ihany ilay fiarovana amin'ilay efa tsy taben'ny ihany moa ty izy ty dia mba miezaka mba miaro tena fotsiny mba tsy ho voan'ny aretina satria indray mandeha ihany ny aina ao anatin'ny fiainana tsy inona. Raha ny fanazavana, itoy arisan-draka amin'ny fokontany hafa ny fizarana ny takombava sy ny Covid organics ho tanterahan'ny Ministera ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy hisoroana ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Ankoatra ny teny amin'ny fokontany ankady fotsy, ny solotena ny fitondram-panjakana, ny zara-maimaimpona ny tambavy Covid organics sy ny arovava ho an'ny vahoaka, teny Anjanahary ihany koa ny ministry ny arena kibony tany sy ny loharanokarena stratégique tamin'ny tiandroany ity nampahafantarana ireo mponina ny fatra sy ny fomba fisotro ny tambavy sy ny mahazava-dehibe ny fitondrana ny arovava. Tsy mbola tafavoaka amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina isika ka mila manaraka ny fepetra ny tsirairay avy raha ny fanazavana hatrany. Fangotrahana ao anatin'ny rano 4 litatra dia arotsaka koa ilay fonosana raity sase ity zany fa misy anankifito ity dia avela angotraka 2 minitra dia sorony ambony afo dia avela ambona kely aloha fa efa kadiny dia tatavanina kely sao hoe mbola misy fakafakany any dia atao anaty tavanana atao anaty vilany dia sotomy. Nidinay fotony teto tokantrano teny amin'ny fokotany Anjanahary 2 ny ministry ny arena kibony tany nanazava sy nizaran'ny tambavy Covid organics maimaimpona ho an'ireo mponina. Ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fizarana ireo arovava ho fiarovana ny rehetra tsy hiparitahany tsimbokaretina Covid-19. Ety amin'ny fokotany Anjanahary 2 no misy ny tenanay izay fokotany moa iandraikenan'ny ministeran'ny arena kibony tany sy ny loharankarena stratégique ny fizarana arovava ary iarana kosa amin'ny fokotany sy eo anivon'ny tafika ny fizarana ny vovoka tambavy dia mitondra ny fanetanana ho an'ny vahoakany amin'izany hoe ireo ilay fiarovana avy amin'ny fanjakana ary ankoatr'izay moa dia mifampahafantarana azy hoe mila manaja foana ireo fepetra ny amin'ny fiarovana mba tsy hiparitahan'ny ity valanaretina coronavirus ity. Ny zaraina tamin'izareo moa zany dia ny vovoka tambavy ny lazantsika azy ny fonosana anankiray dia natao hoe misy atao amin'ny 7 andro ao anatin'ny herinandro na ho an'ny lehibe na ho an'ny ankizy kely izay mora ampiasaina moa zany ary mazava ny torolalana satria ohatran'ilay tsika misotro dity any an-trano zany na tambavy any an-trano dia tsotra kely ny fampiasana azy hatreto moa zany dia tsisy olona manana hoe fanahinana fisalasalanany amin'izany fa dia tena faly ara ny vahoaka mahazo ny arotava sy mahazo amin'ity tambavy CVO ity zany misaotra ny fitondram-panjakana. Ny fiadidianan'ny Repoblika no mitarika ny hetsika mizara amin'ny fokotany maro manerana ny boriboritany 9 sy manodidina Antananarivo avokoa ireo ministera 420 miaraka amin'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry ao anatin'ny boriboritany. Araka ny fandaminana, ireo miaramila no misahana ny fizarana ny CVO, ny ministera kosa no mizara ny arovava. 70 centilitres ho an'ny lehibe, dimy koa ho an'ny mandritry ny ray andro. Fa silany izy arina dia mangala sachet anankiray koa rapiso. Tsy manano sarotra ny mampita tamin'ny vahoaka ny momba ity CVO ity satria efa samy resy lahatra ny rehetra fa efatry ny ela ny malagasy no nampiasa ny raokandro rehefa tojo tsy fahasalamana. Tena zava-dehibe aminay mihitsy satria raha hividy an'itony ny tena efa sahirana ny tsy hanamboly dia zara raha mba misy an'izao hoe fanampiana avy amin'ny fanjakana dia misy anareo le mandray andraikitra ohatr'izao dia fisaorana be dehibe natolotra anareo. Raha tonga ireo fiarovana izy dia atao tsara mihitsy. Tsika malagasy tambavy iny tambavy dikana finaritra be tsy maintsy farmaceutique ny manahina fa ny tambavy tsy maintsy. Anjanahary, Manjakaray, Analamahitsy sy Ambodivoanjo ao anatin'ny boriboritany 5 no anjaran'ny ministeran'ny arena kibony tany amin'ny fampitana ireo fepetra 2 entin'ny fitondram-panjakana isoroana ny fianaky ny valanaretina coronavirus amin'ny alalan'ny tambavy CVO sy ny arovava. Isan'ny maraina ny mandray ny toromarika eny Ampandrianomby sady maka ireo fitaovana ho zaraina ny ekipa rehetra avy eo miparitaka manerana ireo fokotany voalaza ireo.
Ankoatra ny teny Anjanahary, ponina maro ihany koa androany no nisitraka ny fizarana izay notariny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny ministeran'ny lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana tetsy amin'ny fokontany Ambohidro. Etsika izay itoy-atrany araka ny fanazavana ary mbola misy ihany koa ny fizarana ho tanterana ao anatin'izany tanjona ny ampiasan'ny vahoaka malagasy rehetra ny arovava ho fiarahamientana amin'ny ady atao amin'ny coronavirus. Rahoary ny fanampanazavana mahakasika izay. Mbola misy ny fizarana ny arotava ny etsika anaovantsika anazy satria manomboka amin'ny latsinaintsika dia mijery hoe aiza ny sehatra mety hijerevana ihany koa an'ilay olona mivezivezy dia hizarana an'izay. Ny tetikady tsy na arindra zany amin'izao tsika zao ohatra mizara amin'ny Covid organique sika dia ampiarahana satria efa misy bénéficiaire zany mahazo an'izay. Ny mpianatra rehetra efa nizarana ny classe d'examen araka ny resan'Andriamatoa Filoham-pirenena iny hoe ny classe de 7e manomboka amin'ny latsinainy ny manakarakara ny CPE zany ary ny 3e sy ny terminale izay niditra tamin'ny alarobia aty amin'ny faritra grande ville zany dia efa nahazo ihany koa ny anjarany. Ohatran'izay ny fomba fijerintsika an'ilay izy zany dia ahafahan'ny tsirairay manomboka amin'ny alatsinainy izay efa manana dia tondra ny arotava tokony anaovany izay tsy manana ka tazana iny an-dalana moa zany dia mbola isy ihany koa ny etsika ho apetraka ao anatin'izay izarana ho an'ny tsirairay izay tsy manana. Ny lafiny fizahantany miara-mitady vahaolana tsy ampikatona ireo orinasa misehatra amin'ny tontolon'ny fizahantany ny ministera tompon'andraikitra sy ireo rehetra misehatra amin'izany amin'izao fotoana tokana ny tanjona tiana hotratrarina amin'izany. Ho apetraka ihany koa ny kitapom-bola ho an'ny lafiny fizahantany raha ny nambaran'ny ministra tompon'andraikitra Henri Florien. Ao anatin'ny fikonan-doha ijerevam-bahaolana miaraka mba ahafahany sehatra rehetra voakasika mivantana tsy hikatona. No ny fisian'ny crise sanitaire eto Madagasikara ny eo anivon'ny ministera ny fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny ministra tompon'andraikitra. Fikonan-doha izay arahan'ny ministera sy ireo sehatra tsy miankina mitady vahaolana iraisana. Tetikady maro no apetraka, isan'ireny ny ampiroboroboana ny lafiny fizahantany anaty. Hisy ihany koa raha ny fanazavany ny mety ho fametrahana kitapom-bola natokana ho an'ny lafiny fizahantany izay. Dia ao am-pandinihana mihitsy hoe sao dia tokony hametraka tsika fond de développement du tourisme national zany hoe misy zany kitapo-bola ho apetraka mihitsy ary io dia tsy azo ampiasaina raha tsy ampiasaina amin'ny reny orinasa ao anatin'ny tourisme ireny. Dia ny fomba fampiasaina ny fond io zany ny eo am-panadinihana zao hoe satria na ianao na iza na iza ka te consommer tourisme amin'ireo activité resaka ireo dia tokony azo anio fanampin'io satria io ihany koa zany azo antsika manodina an'ireo orinasa rehetrarehetra ao anatin'ny fizahantany. Zany ny azoko atao hoe exemple na action izay eritreretina amin'izao fotoana izao mba ho avoaka alohan'ny faran'ny taona zany ny hevitra rehetrarehetra mba azahoantsika amin'ny téléphone zany tourisme ato anatiny. Isan'ireo fepetra efa noraisina ny fanalefahana ny vola mivoaka amin'ireo sehatra ireo raha ny fanazavana trany. Resaka CNAPS, resaka hostia dia efa nanao moratoire tsika hoe azo reportena daholo ireny. Tsika efa nanao ihany koa nanantona an'ireo banky rehetra ireo hoe zay orinasa ka nanana crédit en cours zany tao anatin'ireny dia mba tokony ho jerena manokana mba hoe azo reportena zany sans pénalité, sans intérêt reny pré reny satria efa hita fa tsy afaka miasa ireo orinasa reny. Reny maromaro dia efa mesure nge zany mba azahoana aloha mitany tsy akatona an'ilay orinasa ary indrindrandrindra hoe mba hitazomany ihany koa an'ilay mpiasa ao anatin'ilay orinasa. Nefa lavalava ihany ty zavatra ty zay mahatonga hoe tsy maintsy efa mieritreritra amin'izay tsika zany le plan d'urgence sociale izay azahoana araka ny tegna teo anampy an'ireo orinasa isy ireo mpiasa ireo zany mba azahoany miaina araka ny tokony izy. Fepetra maro araka izany no efa napetraka mba ho tombotsoan'ny rehetra. Tany amin'ny commune Ambohidrapeto kosa indray no nanohizana ny fanolorana vatsin-tsinjo izay no tanterahany solombavambahoaka na Tsimondrano tamin'ity anio ity fianakaviana voafantina izay hita ho marefo no notolorana izany sy notolorana arovava ihany koa izy ireo ho fiarahamientana amin'ny fitandrona ny fahasalamana fa ankoatr'izay nozaraina nomena ny Covid organique ihany koa ny teo anivon'ny commune Bemasoandro araka ny nampanantenainy ny filoha. Arahoary ny fanampanazavana mahakasika izay.
Ya tonga eto amin'ny commune Ambojapetro zany izahay manatanteraka ny fizarana kasibosy izay telo isaky ny tokantrano dia manatitra ny vatitsindro ihany koa. Le vatitsindro no tiako resahana kely satria teo aloha teo nisy olana teto be nitaraina ny olona zany amin'ilay hoe tsy nahazo dia voadingana dia nakety mihitsy ny tenanay dia izahay mihitsy no nandray andraikitra hoe izavy le olona menimena tao anatin'ny Facebook teny anivon'ny fiarahamonina dia nangonina avokoa dia natao tonga eto amin'ny toerana ity dia mba hafaly zany le vahoaka amin'izao mba tonga le izy marina fa tsy hoe isy foana fa ilay fahatongavan'le izy fotsiny mba nahazo dia tena mahafaly an'ireo vahoaka ireo dia izay ny hetsika nataonay androany. Ao anatin'ny fiatrehana izay ady amin'ny coronavirus izay hatrany nomena fanampiana ihany koa ireo mpanakanto ao Toamasina nisaotra sy nankasitraka ny mpitondra fanjakana sy ny ben'ny tanàna ao an-toerana ireo mpanakanto ireo ary nanentana ny rehetra hanaja hatrany ary anoho ny ezaka efa natao hatramin'izay ho fitandrona ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Fanadidina. Antsika rehetrarehetra moa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy zay no afaniaina tao anatin'ilay hoe fihoboana zay ny filoham-pirenena iny. Nisaorana be dia be ny artista fa tsy nisy fampisehoana ny tranga mihitsy teto Tamatavy nandritra izay fotoana zay. Amin'izao ady atao tsy paritahan'ny valanaretina coronavirus izao nomena fanampiana ireo mpanakanto ao Toamasina ka ny ben'ny tanàna ao an-toerana no nanolotra izany. Mazava ho azy fa araky ny fantaritsika dia misy le fihoboana ary ny fitondra fanjakana izay tarehy filoham-pirenena niezaka nanao ny mpiarabelona rehetra. Anisan'izany ny artista izay tazanareo eto. Ampina ny artista satria tsy afaka manao fampisehoana sy spectacle tao anatin'izay fihoboana zay. Dia mazava ho azy fa tafiditra ao anatin'ireo sahirana ihany koa ny artista zany. Maro moa ny fanerasera mitaraina dia tazana izay zavatra izay dia miezaka mifanampy satria araka ilay fitenitsika fitenitsika malagasy milaza hoe sambatra izay mifanampy. Misedra olana tahaka ny rehetra ihany koa ireo mpanakanto izay tsy afaka manao fampisehoana amin'izao fotoana fihiboana izao. Nisaotra sy nankasitraka ny mpitondra fanjakana ireto mpanakanto ireto ary nanentana ny tsirairay ihany koa anohy hatrany ny fandraisana fepetra tsy paritahan'ny valanaretina. Toy izy sara amin'izao tsy ny aretigny toy izy fa fanampianareo ny artista eto Toamasina. Ary zahay dia na dia hoe manantrano vato za aloha dia tsy manantrano vato efa ny sasany zany koa fa manana trano tsaratsara jerembany tsy omena nefa fa sahiranina amty aretigna ty tsy mifidy trano vato tsy mifidy olo mana automobile tompoko tsy mifidy olo manam-bola fa zay kosa artista tsisy fidiram-bola afa-tsy la muzika karaha ny tenako aloha ary maromaro aminay sahala amin'izany ka zay le isaorako be eto fitsinjovan'ny fitondram-panjakana zay hoentin'ny président Rajoelina. Oela velogno no président Rajoelina, oela velogno monsieur le maire ary le mpiara-miasa jiaby aminareo dia zay aza misy sionareta ainany eo dia horesiny coronavirus. Vary, menaka, siramamy sy ny maro hafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro no natolotra azy ireo analana fahasairanana. Izay ny makasika ny mpanakanto avy any Toamasina fa atontosa atao amin'ny renivohitry vakana karatra kosa ny etsika izay nokarakarainy ireo fikambanana ny mpilatsaka an-tsitrapo ny zarary vava sy nanao fanitanana ireo mponina teo anivon'ny fokotany manerana Anatsirabe renivohitra amin'izao ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 izao ny kolo Antsirabe. Mitohatra ny ady atao amin'ny fisorohana ny tsipariany valanaretina coronavirus eto amin'ny fatrovaky karatra. Mpalatsaka tsitrapo miisa 100 avy amin'ny fikambanana maro samihafa sy olon-tsotra eto Antsirabe renivohitra no nanatanteraka hetsika fanentana ny isam-pokotany fampahafantarana ireo mponina eny fotony mahakasika ny valanaretina coronavirus. Eo ihany koa ny fizarana arivava izay fiara-miasa amin'ny fikambanana Asasoa sy ny avy ao anivon'ny fatrovaky karatra izay nanao ny tahatsoroka ny hetsika. Fanentanana sy fanampiana ary fanamafisana ireo toromarika tokony arahan'ireo mponina iadina ny valanaretina izay ny tanjona napetraka ireto mpalatsaka tsitrapo ireto. Ny fokotany Atsinan'ny Vohitra sy ny fokotany Apatana manodidina ny abatoara eto Antsirabe no nanomboana izany. Masaka moa zany dia avy any amin'ny association Asasoa no namena ilay masaka dia nomena ny mpalatsaka tsitrapo ho zaraina mamaim-poana eny anivon'ny fokotany. Fokotany roa zany no safidianay tamin'ity androany ity dia ny fokotany Esta Ivohatra
sy ny fokontany abatoara zany no nizarany masika mamaim-poana. Nietsika zany mitovy foana raha mbola misy ny fahamiana ara-pahasalamana dia mbola vonona foana izahay mpilatsaka sitrapo anentana eto amin'ny Antsirabe, renivohitra sy ny manodidina. Vondrona na fikambanana maro samihafa sy olon-tsotra, tanora ary olo-dehibe no mandrafitra ity fikambanana mpilatsaka sitrapo eto anivon'ny fatrovaky Karatra ity. Tsy noterena ary tsy notambazana vola ihany koa fa fandavan-tena ny asa izay natao fa entina hanampiana ny mpiarabelona amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Manana birao zay vonjimaika ao anatin'ny faritra dia afaka manatonao ianao dia menanao fanazavana rehetrarehetra mikasika ny mpilatsaka sitrapo. Raha manao fanomezana ianao dia ampanalovinao amin'ny faritra dia akinonao amin'ny olona mpilatsaka sitrapony fizarana anazy. Manentana ihany koa izy ireo an'ireo olona na fikambanana te hiara-iasa amin'izy ireo amin'ny fanaovana asa soa sy ny fanampiana ny mpiray tanindrazana amin'izao ady ombonana amin'ny valanaretina izao. Zao nefa tena fotoana ilana antsika association ONG mpanao asa soa maro samihafa mijorotsika mitsangana antsika fa izao ny tena fotoana ilana vahoaka antsika amin'izao zavatra amin'ny anjady amin'ny firenena malagasy. Ka dia manentana ny tsirairay na ao anatina association anao na olon-tsotra ianao dia atao izay ahafahan'ny tananao atao anosoavana amin'ny mpiarabelona. Araka izany dia tsy tsahatra treto ireo hetsika izay ataon'ireto mpilatsaka sitrapo eto anivon'ny fatrovaky Karatra ireto fa hitohy amin'ireo fokontany hafa manerana an'Antsirabe renivohitra. Tamin'ity indray mitoraka ity dia arovava miisa 100 no nozarana ho an'ireo fokontany miisa 2 ato anatin'ny commune Antsirabe renivohitra. Izay ny tany Antsirabe fa ny momba ny adiatreny malagasy iray manontolo amin'izao fiparitany coronavirus izao. Eo ihany koa ireo fanaokevitra manoloana izany no isan'ny lohateny lehibe ao amin'ny gazety mpivoaka isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo larana fa 700 ho an'ny herinandro ny fa 420 hatramin'ny fa 30 ny volana aprily. Ny mikasika ny votoatin'izay no arahinao ato anatiny ity fanadidina ity. Nivoaka ny larana fa 700 ho an'ny Madagascar Matin Hebdo ho an'ny herinandro ny fa 420 hatramin'ny fa 30 ny volana aprily 2020. Lohateny lehibe amin'izany, lutte contre le coronavirus, Madagascar fonce sur la stratégie préventive. Ao amin'ny pejy fa 4 sy fa 5 no ahitantsika ny fanampanazavana bebe kokoa mahakasika izay ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara izay. Ao amin'ny pejy fa 3 kosa amin'izay ady atao amin'ny coronavirus izay hatrany, ny fanehoan-kevitry Alexandre Poussin, le gouvernement malagasy a pris les bonnes mesures. Izay ny fanehoan-kevitra arosiny manoloana ny ady atao amin'ny coronavirus eto Madagasikara ary ao amin'ny pejy fa 3 amin'ny ity Madagascar Matin Hebdo larana fa 700 ity no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay. Ao amin'ny pejy fa 2 kosa ny rara Arfina Elso no voaresaka amin'izany. L'une des tentatives de récupération politique par l'opposition. Fanontaniana moa no mipetraka manoloana izany ary ao amin'ny pejy fa 2 no ahitantsika ny valin'izay sy ny fanampanazavana mahakasika izay rara Arfina Elso izay. Ao amin'ny pejy fa 9 kosa bareany Madagasikara sy ny fanatevenandaharana amin'ity ekipa pirenena malagasy ity. Ao amin'ny pejy fa 9 moa no ahitantsika ny andinindininy rehetra mahakasika izay. Ao amin'ny pejy fa 20 kosa no ahitantsika ny fanehoan-kevitry Dr Charles André Anjara manoloana ny Artemisia. Efa maro izy ny fikarohana natao manoloana ity Artemisia ity ary mitondra fanazavana mahakasika izay izy. Ao amin'ny pejy fa 20 an'ity Madagascar Matin Hebdo larana fa 700 ity ary ao amin'ny pejy fa 12 sy ny pejy fa 17 ny fitantanana ireo arena sy ny ala voajanahary ary ireo faritra arovana mila jerena maika ny momba izany. Ao amin'ny pejy fa 12 sy fa 17 no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay. Ny maresaka avy any ivelany amaranantsika ny fampahalalam-baovao firenena maro no ny safidy ara-iasa amin'ny sambanarahany ny firenena mikambana mikasika ny fahasalamana anafainganana ny famokarana vaksiny sy fanefitra hiadina amin'ny valanaretina coronavirus tsy ao anatin'ireo firenena ireo i Chine sy États-Unis. Fanadidina eo amin'ny sary ny France 24.
Rehefa nivory sy nifandinika tamin'ny alalan'ny vidéoconférence ireo mpitondra fanjakana maro tahaka ny mpitondra frantsay sy ny mpitondra any Allemagne nanapa-kevitra ny hanao hetsika iombonana hiadina amin'ny coronavirus izy ireo. Misy ny fiaraha-miasa manan-tantara entina nafainganana ny famokarana sy ny fizarana vaksiny sy ny fanefitry ny COVID-19. Tsy mbola mazava tsara ny firafitry ny mety ho fiaraha-miasa saingy hita taratra sady ny fisian'ny famatsim-bola Europeanina. Amin'ny faha-efatry ny volana May ho avy izao, isy ny hetsika iraisam-pirenena ho tanterahana. Tanjony ny azahoana 7.5 miliara euro mba hanafainganana ny fisorohana sy ny fitiliana ary ny fitsaboana. Tsy ao anatin'ireo firenena mandray anjara ao anatin'izao hetsika izao kosa hatreto i États-Unis sy Chine. Resaka avy any ivelany iny no mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ny teny io ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mamitraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.